po aminareo ne ny famindram-po sy ny viadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay lehibe amin'ny fiandrianany. Anio talata 2 Janoary taona 522 fifaliana ho antsika ny manohy hiazakazaka amin'ny fanompoana ao anatin'izao fotoana ny maraina mbaovao zao, ary fifaliana ho antsika indrindra ny mandray ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny eo anivon'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia ny filohan'ny birao mpiandraikitra foibe ny révérend docteur Irako Andriamazoa Ami Mpitandrina. Miarahaba azy amin'ny anaran'ny tompo isika ary mirary soa sy ny faherezana ho amin'ny asa lehibe mankadiry izay sahany eo anivon'ny sinôda misy antsika. Ndeha iombana amin'ny fideranan'Andriamanitra isika amin'ny endriny fanompovavahana maraim-baovao toy izao, dia tononona ny salamo sy ny hira izay tanterahan'ny fiangonana. Salamo 720 andininy voalohany hatramin'ny 5 raha ny hira 420 amin'ny firany FFPM ny lanitra ao ambony ao aorin'izay izy vavaka vao hipetraka ny fiangonana. Mitsangana dia rao ny tompo Andriamantsika. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo, aleloia, midera ny Jehova ry any an-danitra, midera azy any ambony, midera azy ry anjeliny rehetra, midera azy ry miaramilany rehetra, midera azy ry masoandro amam-bolana, midera azy ry kitana mazava rehetra, midera azy ry lanitry ny lanitra, ary ianareo rano ambony lanitra. Aoka hidera ny anaran'i Jehova ireo, fa izy no nandidy dia ary ireo. Amen. Alleluia,
hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sady mpamorona anay io, isaoranay ianao satria akaiky ny anaranao. Mitory ny fahagaganao ny zavaboary rehetra, hitany masonay, tsapainy ny tananay, diavy ny tongotray. Ry Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, mankasitraka anao izahay, satria lehibe ny fitiavanao, tamin'ny nanoranao ny tenanao mba hamonjy anay. Koa indreto miondrika ampanetretena, eo ampototry ny azo fijalianao, mangata-pamelana, ny mba hanadiovanao anay koa, amin'ny tsy fahatanterahanay rehetra. Ampandreneso fifaliana ny taolana voavakivakinao, ampodio aminay ny fifalia-pamonjena, aoreno iorina marina ao anatinay ny fanahinao. Ary izany fanahinao izany indrindra no mbola irinay hanenika ity toerana ity, sy hitsidika ireo toerana rehetra hanonana ny anaranao masina amin'izao maraina izao. Mba hotovinao ny teninao manao hoe, raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Mangetahetanao izahay, ary manantena fahovokisanao zava-tsoa ato an-tranonao. Mitenena araka ny fombanao, fa miaino ny mpanomponao. Amen. Amin'ity dia miavaka ny maraim-baovao satria nosoritatsika ao anatin'ny fandarana ny fotoanany ankizy sy ny tanora. Manasa antsika zandry rehetra, ankizy sy tanora mba hitsangana, ary Jesosy akaizany zaza, 7:7 andininy voalohany. Hivavaka isika, misaotra sy midera ary mankalaza anao izahay zandrinao Jesosy Kristy, ary mitanatana vava mba handray ny teninao, ho aina ho anay, ary ho fahasalamana sy fahavitriana ho anay. Dia ny fanahinao no hitarika anay, hatakatra ny sitraponao, handray ny afatrao. Amen. Ny salamo 400 ka ny andininy voalohany ihany tafiditra ao amin'ny anjara mofinainantsika amin'ity anio ity no iarahana aminareo ankizy sy tanora amin'izao fotoana izao. Salamo 400 ny andininy voalohany. Eo ambany masinareo ny soratra masina iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, misaorany Jehovah ary fanahiko, Jehovah Andriamanitro, lehibe indrindra ianao, fa mira-piratana sy voninahitra no fitafinao. Misaotra an'Andriamanitra satria lehibe indrindra izy, ary fa mira-piratana sy voninahitra no fitafiny. Tsy misy olombelona tahaka izany, tsy misy Andriamanitra tahaka izany koa, lehibe ny fiandrianany. Misaorany Jehovah ary fanahiko, lehibe indrindra ianao, fa mira-piratana sy voninahitra no fitafinao. Amin'ity tontolo andro ity
dia hevero izay isaoranao an'Andriamanitra amin'ny fiteninao, amin'ny fianarana ataonao, amin'ny fihetsika ataonao, ary na inona dia tsarovy fa lehibe indrindra Andriamanitra ary famirapiratana azy voninahitra no fitafiny. Hevero izay isaoranao an'Andriamanitra lehibe indrindra sy mamirapiratra amin'ny voninahiny. Amen. Ivavaka isika. Raha manodidina anay ry Tompo Andriamanitray, ny zavatra mety marikoriko, ny loto sy ny fako, raha reny ny sofinay, ny teny mahakivy, ny resaka manorisory, dia indro ianao mitaona anay mba hideranao ilay feno fahatsarana, feno voninahitra sy lehibe indrindra. Koa hiasao mifanainao masina ny fonay zandrinao amin'ity tontolo andro ity sy ny androm-piainana rehetra, mba hiombona amin'ny mpanao salama manao hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko fa lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana azy voninahitra no fitafinao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androso amin'ny famakiana ny soratra masina isika, dia nira fanampy ny fahenina andininy voalohany ataontsika. Ny teninao Jehovah Ray Mahery. Mbola hivavaka isika. Tompo ataovy manan-kery aminay ny fanahy masina, eo mpamakiana ny soratra masina, ary indrindra manan-kery amin'ny mpanomponao hitondra ny hafatra, dia ampandreneso ny sitraponao izay ka reseo lahatra, hahita ny falebiazan'ny fiandriananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo 500 andininy voalohany hatramin'ny 5. Salamo 500 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, Jehovah Andriamanitro, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana azy voninahitra no fitafinao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay, ary mametraka ny rairaindriany tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny, ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra ho irany sy ny lelafo ho mpanompony. Nanorina ny tany tambony fanorenana izy, mba tsy etsehany mandrakizay tory. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny famarinana, ny teninao no famarinana. Amen. Hitsangantsika hitsena ny afatr'Andriamanitra ampitondrain'ny Tompo ny mpanompony, hira 200 andininy voalohany sy 3,
midina tomponay fanahy masino raiky amronjato andiny voalohany sy fanteny Hivavaka sikariavana Jesoa eto voanay ianao ary mideranao zahay mangataka amin'ny fananao ary ray hanazavanay tokoa andraisanay ny teninao amin'ny anaranao Jesoa nanaovanay izany mivavaka izany amen. Miarahaba rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tombo sy mpamonjy antsika ary havana malala omeny izao fotoana sarobidy izao ahafahana mioneto manome voninahitra azy. Ny salamo fa efatra amby zato arak'izay namakina azy teo ny andininy voalohany hatreo amin'ny andininy fahadimy no nomen'Andriamanitra antsika ho mofinaina amin'ity maraina ity. Handeha hamakivaky ity toloandro ity ianao. Reto no baiko telo omen'Andriamanitra anao. Mijere, minoa, misaora. Mijere, minoa, misaora. Mijere, minoa, misaora. Mijere, inona ny jerena? Ny zavaboary. Rehefa mamaky no andininy dimy ireo tsika riavana malala dia asehon'ny mpanao salamo eo ireo antsoina hoe ireo singa efatra mandrafitra izao tontolo izao ny tany, ny rano, ny rivotra ary ny afo. Jereo zavaboary. Ary zany riavana malala no antson'Andriamanitra amintsika. Rehefa tonga Jesosy resaka tamin'ireo mpiara-belona taminy dia nilaza manao hoe dinio tsara amin'ny fanirian'ny voninkazo. Matio toko fahaenina andininy fahavalo amby roapolo zany tsy hevoka aminareo zany. Dinio tsara. Rehefa mijery andreo voninkazo eo ianao na ny misy voniny na ny tsy misy voniny jereo fa eo amin'izany zavaboarin'Andriamanitra zany no anehoan'Andriamanitra ny tenany. Zay le mijery. Ny faharoa minoa. Ny zavaboary rehefa jerenao dia mitonanao ho amin'ny finoana. Zany riavana malala dia mitarika antsika amina toko telo izay mifamatotra. Ny Genesis toko voalohany, ny Romanina toko voalohany ary ny Jaona toko voalohany. Ny Genesis toko voalohany dia mampahatsiaro antsika ny minoan'Andriamanitra pahary. Dia Andriamanitra pahary tontolo izao. Ny Genesis toko voalohany andininy voalohany dia mampahatsiaro antsika amin'ny tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Rehefa mijery ny zavaboary ianao dia velomin'Andriamanitra ao anatintsika amin'ny fahatsiarovana io zavaboary io, io voninkazo io. Tsy nisy fotsiny tamin'izao io. Fa nisy pahary. Ary Andriamanitra ny pahary. Minoa ilay Andriamanitra pahary. Fa nampatsiahana izany tamin'ny fotoana samihafa. Tamin'ny andron'ny Voltaire dia nisy adihevitra natao manao hoe misy Andriamanitra sa tsy misy. Izay mbola ataon'ny filozofia hatramin'izao mba ary atao foana mandrapahatapitr'izao tontolo izao. Dia niresaka izy ireo lahy, olona anankiray kristiana tena misy Andriamanitra, mino azy. Olona anankiray mbola tsy misy izany Andriamanitra. Fa izy mirediredy aby keo. Ndray andro dia niasa tao amin'ny birao izy ireo lahy. Dia hoe ilay kristiana tamin'ny jerena ty famantarana tareo ilay famantaranandro kezabemby. Misy hoe pendule hoy nareo zara-bazaha. Ty famantaranandro kezabe tsara tarety. Tsara izy ray. Hoe ilay rangahy tsy mino tsara rangahy ty famantarana tena tsara io. Zao izy rangahy.
famataranandro mahagaga io mahagaga ahoana tsy nisy nanao io ka tsy nisy nanao tsy nisy nanao hoana rangaty tsy nisy nanao nisy fotsiny teo io io le rangatsy mino aza mba mirediredy eo raha lazaka amin'ny fomba fiteny aza mampiesony io tsisy ahoana dia hoe le kristiana manao hoe ianao anaky an'izany famataranandro io aza raha zay anao manao hoe tsy mety isy io raha tsisy nanao izao tontolo zao jerenao everinao fa nisy fotsiny tamin'izao zany rehefa namana no antson'Andriamanitra amintsika rehefa mijery ny zavaboary azo atao daholo ny adihevitra rehetra filozofika ny amin'ny fisian'Andriamanitra na ny tsy fisiana fa jereo ny zavaboary ny tenin'Andriamanitra dia minoa an'Andriamanitra mpahaly fa rehefa mipita ary amin'ny Romanina toko voalohany tsika ry havana malala ny Romanina toko voalohany dia mampahatsiaro antsika ny hoe minoa an'Andriamanitra fa tsy ny sampy ny Romanina mantsy ry havana malala izay nanazavany Paoly ny amin'ny fahalalana an'Andriamanitra dia nampahatsivy ny amin'ny andinina fahasivy ambin'ny folo sy roapolo izao teny izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ompony reny fa nasehon'Andriamanitra taminy fa ny fomba ny tsy hita dia ny hery mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo dia hoy izy eny amin'ny andininy fahadimy amby roapolo ary ny fahamarin'Andriamanitra dia nisoloany langa ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isorana mandrakizay amen ny zavaboary rehefa jerentsika dia mitory ny fisian'Andriamanitra ka mitaonantsika hino azy Andriamanitra fa tsy ny sampy fa tsy ny sampy ary zany rehefa namalala no antso lehibe izay ataon'Andriamanitra miazakazaka ny fanompoan-tsampy manerana tany ankehitriny ry havana malala ny zavatra nitranga tany Los Angeles izay nisy fiahaikanan'Andriamanitra mena isa daholo ny olona rehetra ary Andriamanitra zéro dia raha tsika mahita tsara ny vokatra hoe zéro tokoa Andriamanitra ka zéro tokoa Andriamanitra fa ny fanompoana ny sampy ninona endrika izany sampy zany dia fihakana an'Andriamanitra andeha makivaky ny tontolo andronao dia mitandrina tsara amin'ny sampy rehetra miseho amin'ny fiainantsika amin'ny andro ankehitriny mba tsy ho latsaka tsika na ny amin'ny sampy nentim-paharazana na ny amin'ny sampy moderne ohatra ny karazana horoscope inona ny anina za bélier za ana dia gaga ianao tsy mivoaka ny trano raha tsy nitononandronao anio dia gaga ianao inona ihany aty dia ino no mibaiko anao amin'iny tontolo andro iny dia mitandrina tsara miendrika izay rehetra maka ny toeran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika manjary sampy fa ny jaonina toko voalohany dia mamerina antsika ao amin'ny votoatin'ny finoana kristiana tsy hoe minoa an'Andriamanitra pahary fotsiny tsy minoa an'Andriamanitra fa tsy ny sampy fotsiny fa minoa an' Jesosy Kristy indrindra koa satria hoe ny andininy fahatelo amin'izany jaonina toko voalohany zany amin'ny anaran'ny tompo izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza ary io ry havana malala no nampahatsivy amin'ny Paoly tamin'ilay mofinaina vao mivakitsika tamin'ny tenany ity tao amin'ny Kolosianina toko voalohany rehefa nampahatsiary ny apôstôly Paoly eny amin'ny andinina fahaenina ambin'ny folo manao hoe fa tao aminy nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny etỳ ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita ny fiandianana fanjakana fanapahana fahefana izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy ny finoana iantsony ny tenin'Andriamanitra antsika dia finoana miorona amin'i Jesosy Kristy ileriana azo ny olona ataony mitory sy mandresy lahatra antsika fa tsy Andriamanitra Jesosy Kristy fa isika dia mifikitra amin'ny fomba tsy azo zongozonina fa Andriamanitra velona nahariany izao tontolo izao Jesosy Kristy ary miorona amin'ny finoana azy isika zay le minoa miverina ry amin'ny Salamo fahaefatra frambizato aho manomboka an'ilay teny eo izay nambara teo manao hoe misaora ny Jehovah dia fanahiky mijere dia minoa ary dia misaora raha marina ny finoantsika ry havana malala dia antson'Andriamanitra hisaotra isika zany fisaoran'izany dia mariky ny fifaliana izay asian'Andriamanitra iainantsika ny andininy fahaefatra amby telopolo melohan'ny farany amin'ity salamo ity dia milaza hoe omaminy ane ny fisainako azy izano hifaly amin'i Jehovah eonivo ny zavatra rehetra lalovanao mifaly ianao izany no antson'Andriamanitra izany no antony ilay fisaorana izay ambara eo saingy tsy fifaliana fotsiny fa tena fanandratany indrindra koa ny fahalehibiazan'Andriamanitra izay ilay ambara iray amin'ny andininy voalohany Jehovah Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary zava-dehibe ny fahatserovana ny fahalehibiazan'Andriamanitra ry havana eo amin'ny zavatra rehetra iainantsika
dia marina ny teny izay anambarana mponimp'Andriamanitra izay manao hoe rehefa lehibe ny Andriamanitra ao kely ny olanao fa rehefa kely ny Andriamanitra ao lehibe ny olanao. Ka io zany a fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany mibaiko azy. Raha lehibe ny Andriamanitra ao dia kely daholo ny olona rehetra fanandrana. Fa raha kely ny Andriamanitra inonao lehibe ny olana ka manindry anao dia misaora ry havana malala. Fa zay ambarana fisaorana indrindra koa dia ny fankasitrahana, fifaliana, fanandratana, fankasitrahana. Ary fankasitrahana n'ino? Fankasitrahan'Andriamanitra ry havana malala. Satria rehefa tao amin'isika hinao an'i Jesosy Kristy izay ambarany Jesosy Kristy, Jesosy mira Jehovah no mpamonjy. Ny famonjena ny tanteran'Andriamanitra antsika tao amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. No ivony lehibe indrindra ny amin'ny fisaorana mendrika ataontsika ry havana malala. Fa nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Rehefa nanomeny Jesosy Kristy, namonjy antsika tamin'ny fahafatesana izy. Fa ny fahafatesana ny tambiny ota, fa maty teo amin'ny toerantsika Jesosy. Fa nanomeny antsika fiainana izy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, ka ny hery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, no antsika mamakivaky koa ny tontolo androntsika sy ny fiainantsika manontolo. Ny hery ny fitsanganany amin'ny maty, no hitondrany antsika ho manoatra ny mpandresy koa eo amin'ny fiainantsika manontolo. Ary ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty, ka niakarino any an-danitra, nanokafany lanitra ho antsika, holovantsika. Izany ndraiky zany ry havana malala no manentana ny fisaorantsika, isaorantsika an'Andriamanitra. Ary rehefa misaotra an'Andriamanitra isika, dia mpahatsivy ny tenin'Andriamanitra ny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Tsara ny andro, misaotra ianao. Ratsy ny andro, misaotra ianao. Salama ianao, misaotra ianao. Marary ianao, misaotra ianao. Velona ny velona, misaotra ianao. Maty ny maty, misaotra ianao. Tsisy afa-tsy fisaorana ry havana malala no sain'Andriamanitra ataontsika. Andehana ho aminareo ny tompo. Hivavaka isika. Saotranao izay ry Andriamanitray, fanomenao sofina andre ary foandray ny teninao. Misaotra no ny asan'ny fanainao masina ao amin'ny fiangonanao, ahafahan'ny kristianina tsirairay sy izay nandre ny teninao, mba hampiasa ny maso hijery ka hitombo finoana amin'izay rehetra hita ny zavaboary manoloana anay, nomenao isitrahana manerana izao tontolo izao. Misaotra fa mananatra anay ianao, tsy hianan-kendry hiaiky ianao Andriamanitra, na hiantsy ianao Andriamanitra, fa tsinotsinony izahay eo anoloan'ny fahalebiazan'ny fiandriananao. Misaotra ny amin'ny hanomezanao anay, fa resen-dahatra tahaka ny mpanao salama, ka hisaotra anao Andriamanitra amin'ny fanahinay, satria aorinao indray tamin'ny alalan'ny teninao ny finoanay. Hamarino ny finoanay mba ho feno fisaorana sy fankasitrananao isan'andro izahay, naiza na raha oviana na oviana, ary na inona mitranga eo amin'ny fiainanay. Ny fantatray dia nasehonao miharihary tao amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, ny herinao sy ny fahalebiazanao ary ny voninahitrao. Ny irinay ry Tompo amin'ity tontolo andro ity, dia ho fenonao fisaorana ny fonay, ary hitaona ny hafa koa hankasitraka anao izahay. Ampahirezy sy raviravin-tanana manoloana ny fahasarotan'ny asa izay tsy maintsy hoatrehana, ny fahasarotan'ny fiainana izay tsy maintsy ho sedraina, ary ampahirezy sy raviravin-tanana eo anoloan'ny fahasahiranana amin'ny fitozoana amin'ny fianarana. Jesosy Kristy Tompo, manampianay amin'ny fiainanay andavanandro, na inona ataonay dia ho tsapanay, fa lehibe ianao ary tsinotsinona akory izay rehetra avelanao izy eo amin'ny fiainanay, na olana, fahoriana, fifaliana, fanaintainana tsy fahasalamana, dia apetraka eo am-pelantananao ireny. Jereo ny firenenay ry Tompo Andriamanitray, ahoreno eto ny finoana marina ny Jesosy Kristy, ary andrava ny hevitra ny fisarahana aminao ane ianao, dia hita malagasy
resy lahitry ny filazantsara feno fiovana ho tonga olom-baovao eto amin'ity tanindrazana ity ianao. Jesosy Kristy io ampaherezo ny fiangonanao manerana ny tany any amin'ny toerana misy fanenjehana ny filofosan'ireo evanjelistra misionera mpitondra fivavahana samihafa amin'ny fitoriana marina ny filazantsaranao dia evero ary tsinjovy mba havanona tsara ny voafafin'izy ireny. Dia manampy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina. Ianao mahafantatra ny ezaka rehetra hanatrarana ny vina koa tario amin'ny fanainao masina ireo tompon'andraikitra miainga amin'ny foloha sy ny birao mpiandraikitra foibe miara-miasa aminy, ny mpiandraikitra foibe, ireo mpanatanteraka samihafa, ireo mpiara-miasa eo amin'ny nivon'sodam-paharitany tarihan'ny président synodaly, ireo mpitandra sy katekista délégué miaraka amin'ny biraon'ny fiangonana ny fitandremana misy azy avy, ny diakonina sy ny loholona, ny tompon'andraikitra isa-tsampana eo anivon'ny fiangonana, ny sampanasa asa ary fikambanana, ireo mpandray ny fanasan'ny tompo, ny vita batisa sy ny mpiara-mivavaka. Fehezinay ireo atolotra eo ambany fahasoavanao amin'ity tontolo andro ity, ary ho tontolo andro feno fankasitrananao tokoa, ny tontolo andro ny fiangonanao, ary maniry izahay ho tehirizinao amin'ny fanandratana ny fahalebiazan'ny fiandriananao ny fiangonana, eo ampiandrasana ny fiavinao. Izay rehetra manery anay tsiraray avy tonononay ampomangina eto amin'ity toerana ity sy amin'ny fotoana anatanterahana izany tompo dia enoy kavalio. Faly misaotra anao sahady izay amin'izay valim-bavaka atolotra ao anay araka ny sitraponao. Fehezinay izao vavaka izao amin'ny vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay anio izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mivakam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho fanoloran-tena sy ho fanolorana ny rakitra ny hira faharaiky amby efapolo amby efajato, andininy voalohany sy fahatelo. Raiso aho tompo, raiso ny fahaizana. Andininy voalohany sy fahatelo. Oh
maritra mitsangana isika iomana andray ny tsodrano ny ra faefatra amin'ny sivifolo amby zato andiny ny faefatra ny voavonjy mba amin'ny anjely ataontsika izany dia nonona ny tsodrano ho antsika ny ray aman-drenitsika. Toloandro ity ianao ho aminao aneny fiadanana ho aminao aneny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ny ho aminao ianao zay tian Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Mipetrahary avana malala amin'ny vavah mangina apetrao tsara amin'ny tompo ny fiainanao atsiarovanao ny afatra nomenanao androany mijere minoa misao. Eo n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ravana malala amin'ity fotoana manokana ity dia mbola anatanteraka fampitondrana amin'ny ray aman-dreny izay tonga namangy antsika isika. Ho an'izay mbola afaka maharitra amin'izany dia isaorana mialo. Fa mialo izany riavana dia tsara ihany ny misaotra an'Andriamanitra noho ny fahatongavantsika tamin'ity maraina ity ary misaotra antsika rehetra koa izay namaly ny fanasan'izao fitandremana izao na tamin'ny antso amin'ny fampielezam-peo na tamin'ny tambazotra sosialy na tamin'ny fanasana izay noraisinareo teny an-dalana rehetra teny. Nanao hoe zaka lehibe izao fitandremana izao mba ho fampahafantarana ny asan'Andriamanitra isa maraina eto amin'ny fitandremana ahafahantsika vahoaka an'Andriamanitra sy mpiara-monina mahatsapa fa zava-dehibe ny fametrahana ny tontolo andro eo am-pelantanany tompo. Ity fotoana ity dia nanomboka herintaona lasa izay ary mbola anasanantsika amakivaky ny taona 2024 sy ny fotoana mbola havelomantsika raha sitrapony mandra-piavin'ny tompo. Ataovy hery lehibe ho antsika ny fahatongavana amin'ny fotoana toy izao. Mivoha isan'andro amin'ny enora sasany hatramin'ny 7 ora tsy diso ny fiangonana eto amin'ity fitandremana ity anatanterahana fanompoam-pivavahana tahaka izao hitsinjovana antsika iorina amin'ny finoana ahery amin'ny asa ao amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana ary andry ny fiavian'ny tompo amin'ny faharetana. Koa la hoe riavana tonga soatrany tonga soa mandrakariva eto amin'izao fiangonana izao ianao rehefa amin'izay fotoana izay. Dia mahafinaritra ny mahafantatra fa miala amin'ny fahasarotana amin'ny fifamoivozana ny mpiasa manodidina eto misy avy any amin'izany hoe ambotsy meloko ambomanam-bola tonga eto isan'andro amin'ny enora sasany dia amin'ny 7 mamonjy asa any amin'ny manodidina tsy mpivavaka eto izy akory. Dia ho tahaka izany ny maro amintsika na mpivavaka eto amin'ny fitandremana isika na mpiara-monina manodidina na mpiara-miasa eto amin'ny faritra Isoraka Antaninarenina dia izany no sokafan'Andriamanitra ivelomantsika amin'ny fahasoavana. Izay no ela fa hitodika amin'ny ray aman-drenitsika isika manasa ny mpiara-miasa biraon'ny fiangonana sy anareo solontenan'ny sampanasa asary fikambanana mba hiakatra ety amin'ny alitara.
arak'izany a dia misaotra an'Andriamanitra izahay a novanginy tamin'ny alalan'ny nao ray aman-dreny ary faly indrindra nandre sy nandray ny teny nampitondray ny tompo anao mba aizanay mijery miorina amin'ny finoana ary isaotra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny kristianina tsirairay araka ny mahazatra antsika fiangonana fankatoavana ny teny hoe aoka izay nampianarina ny teny afoy zavatsoa an'izay mampianatra dia manolotra valopy mirakitra arena miafina ho fankazitrananao ary fampaherezana amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fiangonana fa ankoatran'izay mbola tena ao anatin'ny fampiarabana sy ny firarintsoa ny amin'ny taona vaovao nomen'ny tompo isika amin'izao janoary izao ho fanatevena izay efa vita ny fiangonana na teo anivon'ny sodaparitany na ny alahady lasa teo a dia mbola manonona fiarabana sy firarintsoa ho anao sy ny ankonanao ny fiangonana sy ny vahoaka rehetra tafombona teto anankiray amin'ny teny izay efa nolazay ny filompanampy laika teny Ivato notonona indray araka ny Isaia 5:10 andiny ny 2:20 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa amin'ny fifaliana no ivoanareo ary amin'ny fiadanana no itondrananareo marina fa mamarana tao mpiasana ianareo mianakavy amin'ity tao mpiasana ity fa izany no teny ampombain'ny tompo ho anareo ivoaka amin'ny intiny tompo amin'ny fiadanana ivoaka amin'ny fifaliana dia ivoaka amin'ny varavarambe ny fijegemy ianao fa ifanerasera mandrakariva amin'ny ivoaka an'Andriamanitra mandra-piavin'ny tompo dia tsaroana mandrakariva ny fitariana hoe mandra-piaona any an-danitra dia manolotra mari-panajana ray aman-dreny amin'izao tonontaona izao amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo tarian'ny birao sy ny sampana sary fikambanana andalo manoloananao ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana ho mariky ny fiarabana atolotsika eo an'Andriamanitra ireny mivoninahitra ny havana malala ry misaotra narondrindra ny amin'ny fandraisana feno fitiavana rehetra za moa zany nietrehatra maraim-baovao natao maraim-baovao hitako any amin'ny olona rehetra any dia fiaraha-bavakolona vitsivitsy amin'ny trano fisainana za tsy nio manitondra robo mihitsy dia gaga ary gaga tsara nahitany amin'ny hoe zao zany maraim-baovao misaotra fitiavana dia mitsodranonareo mbola hitozo ny havana malala amin'izany misaotra indrindra ny amin'ny teny fiarabana misaotra ny amin'ny fanomezana Jesosy moa dia nanafatra anay manao hoe izay mandray anareo dia mandray ahy ary manomena raha makatsika rankopy azy dia tsy oveny mbalipitiny izay omenareo anay zany dia Jesosy no tena mandray azy raha ny marina dia ampitaiko zany misaotra ho Jesosy fa voaray ho ny valopy ka izy ny tena mandray tsinona dia izy no mitebana hoe tsy oveny mbalipity dia izy no malifitenareo ny havana fa raha makatsika rankopy azy moa tsy oveny mbalipity maika fa ny valopy dia izy ihany no malifity araka ny be ny fahasoavana andeha isotronono zay ny fandriana lehibe indrindra ao anatinay dia ny voeny mba hiombona aminay ny voaka an'Andriamanitra rehetra ny Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tompony mba ho marina ny fananana Kristy ho antony havelomana fa ny olona manana Kristy ho antony havelomana olona tsy matao maty dia hivavaka isika tompo faly tokoa izay satria ampiombonao amin'ny fifaliana tena izy ao aminao ampiombonao amin'ny heri ny azo fijalian'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ary miombona amin'izao ray aman-dreny izao amin'ny teny feno faharesen-dahatra manao hoe Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony koa dia rainay sy ankalazainay ianao ny amin'ny fanananay izany faharesen-dahatra izany ny amin'ny fananan'ny mpanomponao sy ny ankonany
zany faharisen-dahatra izany ho amin'ny toy ny fiainanay dia tena ho hita miariary ny voninahitrao misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen.